manara loatra mifandalovanao ato anatin'ny fandarina amampahanao famakafakana de iady hevitra ny ty hoe mba akako ny hevitra ao moa zany amin'ny ankapobeny de mba sasany mampiresaka anao eto amin'ny le resaka hoe daly ny ova le daly ny ova fo zay tsy mitsahatra fa io ny ady hevitra mibesany maro am'izao fotoana izao ny fomba fizerin'ireo korasoanay vao mampanao famakafakana voalohany indrindra aloha zany de ny hoe reo olona reo a namon'olona nandrava fa nanan'olona nanolana zanak'olona de rapitso tonga eny ampitandro filaminana izy de hoe mifona fa tsy hanao tsony tena mahalasa sainy zany zavatra zany hoe izany ve zany ny karazana fanabeazana tiany fitondrana omena ny vahoaka manapaka lohan'olo le tsy anozy be anao a de mandeha makary amin'ny brigade ny gendarme de mifona fa tsy hanao tsony aiza ho aiza le zoan'olombelona anatin'izany rehetrarehetra zany de le olona victime moa zany anatin'izany inona ny ataony tena mahavarina ke zany le de ny tena loza de mipitandro filaminana eto amitsika zany lasa manana fahifampitsarana ihany koa afaka mamela eloka afa mitsorakeloka amin'ny stisa tsy fantatro inona filazany zany sady misambotra izy zany a de aveo de hoe voavelany eloka ao ozy mbopera zay hoe zany zavatra misy atao amin'ny firenena da aveo de tonga avany le prime ministre tena ozako ino ty zavatra atao amin'ny firenena ty tena olana matsiny de zao age gamba tsy mahita zavatra hotokanatra tsony ka prime ministre satria inona moa zavatra mandeha zao ny tamatavy efa rahantsika ty adiny roa isan'andro misy ny any republique avril vatomandro ny hoe tsy amin'nitsy misy mitady fa trotrany efa tsy isy tso mihitsy any Morondava Morondava zay toerana fiaviana zany hoe tsy zavatra mandeha mizay lohan'ny tsony zany gamba de ozy ka prime ministre hoe aloha mba hikolokolo an'reto kotry tonga sainy KTS fampirobiny olana de ty mandra-pahoviana raha zany hitazoma amin'ny fanjakanandreo olo reo ary tena inona za aloha de ohatramanao tena karazana tena mialatsiny amle teny franais recrutement ana mercenaire ty zavazy ty zareo tena ivena amizaka toatra reny mitovitovy io misy endriky le TTS taloha tena tantara miverina mihitsy izy fa mety ho lasa entre farangisoso le tandro tonga saina angamba izy zao fa io mihitsy le endrika TTS ahoana ny hoe eo mpitondra fanjakana ampanaovina akanjo maitsomaitso daholo miaraka amin'ny satroka kely satroka borikely de milanja kalaza sy famaky miorakoraka tena ozako hoe tena androany ny fividianana ny anisany membre ny ao amin'ny CSM zany androany ny fividianana misy mpitsara ray avy amin'ny fitsarana ambony mpitsarana ankiray avy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany aiza ho aiza ianareo mpitsara mba asehoy aminay olo-pirenena amizay a ianareo mpitsara manoloana ny zavatra io fa tena raha izao no izy inona tsisy lanan'le fitsarana ntsony ange ary ny tena maripalely de zao le madinika ohatra le mpiasan'ny ACM any aponza leo aza mbola atao hoe présumé innocent satria mbola tsy vo misy fitsarana nefa de midoboka ny aria efa fantany sao fe dahalo nareo mbola mena famezana ndray tsy ampy sokay kelikely gabany reny any le fanjakana tena hoe tsena hoe manao ny ataony tena hoe tsy azo tena tsisy adevitra azo atao fa de tsoahana miala amin'ny tanàna misy azy entina 4 kilometatra lavitra be any tsy avela na vadamazanaka sy fianakaviana ny mpisolo vava any Aponja de rehetra dahalo fantatra azy hoe fa namon'olona na androba fa nanan'olona de reo de hoe voavelany elikao zy mopira manahirana ange zany zavatra zany sady tsy vita voavelana ny elikao fa omeko maripakasitrana mihitsy mena maripakasitrana anao mena fanomezana anao fitaviana ianao sy karazany ary andana mihitsy latsao ndana mitety tanàna ndana latsao daholo ndana latsao le olona
nanana fianakaviana sy victime an'le dahalo amiko fandatsana le victime reny hoe ndana mandehandeha rany tanany reny ho hitan'ny olona tsara hoe inona hoe zange zay fa zay vovelany ely koa vovelany ely koa sy mopere zay le zavatra ka ny any fantaniko rokorasoanay vy teny hoe ahoana ny hevitra mikasika an'le teny ny premier ministre lehibe ny gouvernement de ka zao kosa nge tsika ty nge ozy milomanao anaty fahasambarana zay mihitsy mimoana vokany tsika nge ozy milomanao anaty fahasambarana de tsy tsapatsika hoe reo dahalo reo nge tena olona nailika ny fiarahamonina olona oublié ary olona révolté reo ozy izy zany hoe mba olona mampalahelo ihany koa zany le dahalo e tsy haiko mihitsy aloha zany hoe zany hoe no ny famonoany olona zany na aminony gendarme zany nanaovan'ny fandobana zany mbola tratra ny décalage horaire avy hatramin'izao premier ministre amin'ny avany hoe sovisy Madagasikara fa tsisy malagasy milomanao amin'ny fahasambarana zany tandremato premier ministre tsika ozy milomanao anatin'ny fahasambarana enao so vady amanjana koa sy nareo membre ny gouvernement ta marina zany zany kosa aloha marina ary tena hoe tena iderana anareo mahintsiny fa raha ny olom-pirenena sy ny vahoaka tsisy milomano anaty fahasambarana zany andremato premier ministre fa diso zany tsisy an'izany mihitsiny fa mety hoe décalage horaire angamba anao amin'ny problème mbola mety mitranga imo ary na inona ny olana nge tsy any fa de hoe tandalana sa tsy tandalana le firenena zay le zavatra misy fitsarana ave sa tsy maefa sa tsy maefa ny fitsarana eto amintsika ny tena devitra de hoe ny resaka dahalo ny ovafo anaty farangisosina ve iza natao ambony zany ny fanjakana tandalana zany hoe raha-pitsarana sy ny sisa sa ny hoe opération ataon'ny fitondram-panjakana zany hoe tena fanjakana administrative fa tsisy idira ny fitsarana mihitsy zany hoe sacrifie tsika am'le resaka hoe dahalo ny ovafo ve le resaka impunité le resaka tandalana sy ny zay mihitsy ohatra ndraisiko te hoe manapaka lohan'olona amy tenan'olona amin'ny antsy be tsy anosy be ve zany ny olona anankiray de lasa izy mizakazaka ary amin'ny folony izy ty ary amin'ny CIRGN amin'ny coloré Florence hoe fona ho atsara tsony sasa namono olona te fa tena mifona ny ovafo zay gazetikana ohatra hoe le mpitandro filaminana ve zany efa tena hoe manana fahefana amboniny rehetrarehetra mihitsy ka afaka hoe manome grâce na amnistie na famitsora kely ka na afaka mitsara eo anatrehan'ny fitsarana mitsara eo amin'ny toerany fitsarana zay kely tena zava-doza ke zany zavatra zany mo le mpitsara eto amin'ny fitsarana eto amintsika moa zany ohatrany matahotra an'le basy kongo zalahy ko so azo ohatrany riavana miselo indray kosako de matahotra ry zalahy de avela manao ny ataony ohatrany io le izy ka hoe le izy manko any ny vaovao zany de le hoe ny ovafo io manko tsy tena zay le fomba fiteny asy hoe ny lavolefina zany le dahalo tamin'ny ankapeny de ny filavona lefiny zay ve zany ny fantaniko raha ohatra hoe jerentsika eo amin'ny lafiny lalana tanteraka le filavona lefina ve zany tonga de mitovy amina hoe amnistie na grâce tsy mandalo fitsarana de ka io mihitsy le olana amiko zany loha matono milavolefina nanao avy eo zay indrindra zay nidikany hoe milavolefina hoe ty ary zara io zako nangalatra ny aombony lidafy zaho de mifona na inona zany fekekelo ka avy eo zay zavatra zay dikan'izany de zao raha hoe ny tokony ho izy agny de mandeha ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro filaminana de atolotra eo anatrehan'ny fitsarana ny fitsarana no mandray mamoaka amin'ny mandray ny diny sy ny karazany hoe nao alohanao MD na hoe mahazo LP na hoe tsy fantatro na hoe classé sans suite fa tsy mitombona ty zavatra ty avy eo mandeha ny raha-pitsarana vao hita hoe meloka sa tsy meloka le olona no melohan'ny fitsarana sa tsy melohan'ny fitsarana ano arinan'izany angambany fa mety tonga hoe tsy haiko hoe ho ataotsika ohatrany anako koa zany de hoe ho asina karazana amnistie koa ngamba zany tsy fantatro fa ity anke de zao hoe ilay mpitandro filaminana zany sady zoro mpitsara mamoaka didy any ange le olany farafaratsy ny hoe raha ohatra ka jerenao amin'ny lafiny lalàna de le antsontsika miteny vany hoe excuse na circonstance atténuante ihany le hoe aveu fa tsy midika hoe tsy atao fitsarana intsony mihitsy le izy fa za mitena reo hoe misy ambadiko io zavatra io
misy ambadika io misy ambadika io ary zao fotsiny zao fotsiny ataontsika hoe hoavy fividianana ohatra rany hoe fividianana be ny tanàna ohatra zany a sy ny communal de verinareo fa tsy anana anjara toerana ngeza be ve amin'iny faritra atsimony nosy iny reo olona hoe 4,000 reo le 4,000 angena manana tina mbola milanja tsy mamonja petra tsisy hita zay fomba anehoana le sary amin'ny mpiaino hoe fa mbola milanja karazany sy famaky zany hoe mbola représenté danger foana ohatrany olona vonkiady foana zany matoa mandragaranga famaky mercenaire milisy zay le image nomele izy ohatrany hoe lasa milisy omanina zany le milisy omanina le izy ka milisy omanina anao inona mba tsy afahan'izy izy hiditra anatin'ny faritra satria faritra be arena ve iny za zany raha ohatra hoe mipetraka eo amin'ny toeran'ny fitondram-panjakana rocorationnef de tea metraka fanta inona kosa moa zany tena mahatonga atsika tsy atoky an'le hoe dary ny ovafo tena mba mety ny ovafo tokoa ngery zareo sarotra be zany zavatra zany ange satria le niovafo ange tsy fantatra hoe niovafo ohatry ny ahoana aloha fa amin'ny olana mantsy de ty iza zany zao ohatra mpandraraha sahanao zavatra ao amin'ny faritra misy an'ireo 4,000 reo raha tsy mahazo ny fankatoavany 4,000 reo aloha zany hoe lasa lasa atsoatso reo a de lasa herim-pamiretana mihitsy reo atsoatsy ary fitaovana mahongo fitondram-panjakana reo atsoatsy fanjakana kosa ny teny hoe rahana miverina mamboly ry zareo ka aiza nisy an'izany fa tsy mitombona zany zany tena hoe fa inty izy ty fa manabarabarana mba oka fotsiny zao fa amboly inona inona no ambolena any omby angeny ompin'ny olona any fa tsy fambolena zany de tena manao resaka inona mahitsy fa atao inona inona nitikaviana ao aorinan'ireo zavatra reo zay io zany le izy raha ianao zao nantaniko teo inona nitikaviana ao aorinan'ireo zavatra reo a de lasa reo herim-pamiretana fitondrana reo tsy hoela zany rehefa andeha fividianana tsisy kandida sanao fampielezakevitra mihitsy raha tsy rehefa hoe nahazo nitsodranony 4,000 any tsisy mpandraray tsofoka hoe andeha asa tsy fantatro nofis atra mandra-pahoaviana ho amin'ny fanjakana ny avita hitazona amin'ny akanjo maintso an'ireo zay le olana ange manampy vaovao ny namanato akoatran'le kalazany tsy nitenentsika rocorationnef misy basy ihany koa ny misy calibre 12 calibre 16 le baikal reny hitako mihitsy hita anatin'le aniny de hoe izany ve natao hoe miova fo de nitsy azoko anatin'le izy de zao hoe inona le message tiany le fitondrana natao tam'le fakanan'le sary hoe nalahatra daholo le 4,000 nasaina nioga izy ty lanjalanja ny kalaza sy ny basiny a de inona alaina sary de nalefa taty inona le message hoe fa manana andeha tafika 4,000 lave ka lasa milisy ny dikan'izany zay mahatonga ny olona hoe manana iabe mitovy amin'ny tantarany TTS ty raharaha ty za de zay mihitsy aloha ary zay tao amilana sao de fanteny an'izany hoe réédition en phénomène TTS hoe ty zavatra ty misy amiko aloha zany a tsy ohatra androany azy ohatra somary nampalahelo anay ihany le nahita le fanambarana nataon'ny général Paz afakiko tsara le izy hoe na ozy vononana averinana anaty fiarahamonina soit on abat les dahalo soit on les récupère fa nga tsy maintsy hoe vonona mon général le olona tsy mahita zavatra afakoatra famonona nga ianao zay nge le olana atao amitsika zavatra extrême foana zavatra tsy ampandinihana fa misy zay le fitondrana tandalana misy ny fitsarana andao ajaina le zon'olombelona sambory le olona rehefa voasambotra ataova nyfanadeadina mandritra ny fanadeadina meo anazy ny zo anana mpisolo vavy na anana ity izy tia hoe misy atao zareo le assistance sika azany aza mamono aza mikasy tanana rehefa manao fanadeadina mba professionnel fa tsy hoe amin'ny lalàna famonona akory ny azahoana ny marina mba maha-professionnel anatin'le zavatra fa tsy hoe voatena tsy maintsy hoe vonona gainao tsy mahita vaolana akoatra ny mamono
mampalahelo zany sady mampalahelo mahita hoe tompona andraikitra ambony ny sekretera-mpanjakana ny gendarmerie no miteny azy hoe soit on abat le dahalo on ranga soit on les récupère tsy fa problema koa de zao isan'ny victime ankeo vady amanjanaky ny gendarmerie firy zay gendarme police maramila maty ny dalo zay da atao tsinitsinda dodolo zany zany rehetrarehetra zany ny fantaniny misy namana mandefa message ato hoe farafaratsiny ve mba ny fichier na ary ve zany hoe mba natao mba ny répertoriena hoe iza daholo areo dahalo reo aloha afana miantoka an'le hoe tsy fiverenany intsony manao zay manko zany zao ny tena devitra hoe ahoana moa zany ny garantie sevatsika ny azontsika garantie fa tsy iverinanao le asana dahalo tsony reo olo reo rehefa avy eo izay ny teneniko aminao teo hoe mandra-pahoviana ny fanjakana no afehan'ireo ao Amboasary Sud mandra-pahoviana androany aloha akanjo maintso ny nangata ny fanjakana na miela akanjo maintso de taky akanjo mena ary zala rapitso tsy maintso menaka ataova akanjo mangamanga ndray tsy maintsy hitombo ngeny enao no nampianatra anazy na me zavatra raha de avy izy ka zay teneko mandra-pahoviana io voatany eo de rehefa avy eo ahoana sy ahoana am'izay zavatra rehetrarehetra fa my tena olana tsy any loatra ny anako tena olako lalatina fa le hoe le fanabiazana zay ve zany no fanabiazana omena ny olo-pirenena ndray sary metsika ny olo-pirenena hoe mamin'olona aloha dadana mifona de afaka madio tsy mety zany indrindra raha teo fantanina apetraky namana toko betsaka moa fantanina apetraky ny fa tsongatsongaiky zay apetrako aminao hoe dikan'izany ve zany ny mpitondra fanjakana ny gendarme mpitandro film iny lasa ny vadika ho asana assistance sociale zany ao anatin'le raharaha le zao mahatena mampome mahitsy satria araka teneniko teo hoe ny mpitandro filaminana eto amintsika ve zany de manana fahefana ndraiky io hitsara hoe afakeloko nareo tena mampitahotra zany zavatra zany atao inona tsomo io moa mampatsiahy ny teny maître olala zay hoe atao inona moa rokoa le mystère ny justice nefa le justice misy keny tsy misy eto Madagasikara fa injustice donc tokony hoe ministère de l'injustice ve zany sa ahoany mahoatra dadidiko tapoka ny teny maître olala bonjour anao maître tena ozaka hoe tena matomarina tokoa nge zany fanamaria zany fa rehefa hoe madinika eo sy le tsiambotsiambo sokay reny rado enao nahita anazy tsara any foana ny faran'ny mpitondra